Ivadika ho anatin'ny tontolon'ny fandraharana isika eo amin'ny lafin'ny fandraharana sy fampiasana ny fiara indray kosa raha moa dia nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity tetsy amin'ny CCI Ivato ny andiany fahasivy amin'ny hetsika salon de l'auto izay karakarain'ny vondron'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fivarotana fiara eto Madagasikara. Aritra efatrandro moa izany hetsika izany tsy ndeha ho jerentsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ny ako ny andro voalohany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika salon de l'auto andiany fasivy tetsy amin'ny CCI Ivato izay hitohatra amin'ny alahady 1 oktobra ho avy izao. Ny GECAM na ny vondron'ny mpandraharaha amin'ny sehatry fivarotana fiara eto Madagasikara no tompomarika tamin'ny fikarakarana ny hetsika. Kely kokoa raha ny fanazavana anisan'ireo mpanjifa izay mividy fiara vaovao ny ireo mividy fiara efa niasa. Raha tamin'ny taona 2010 sy 2020 dia nahatratra 507 ireo fiara efa niasa niditra teto Madagasikara, raha toka 500 sy 20 monja ireo fiara vaovao. Mba hanetanana ny olona njifa ny fiara vaovao dia isan'ny lohahevitra hodiniana mandritra ny velakevitra raha anadievitra izay hotanterahana rapitso ny momba ny lohahevitra momba ny fahafahana manamora fividianana fiara vaovao na ny crédit bay et le financement automobile. Ny GECAM moa no mitana ny 7,9 ny varotra fiara vaovao eto Madagasikara ary tanjony ny ampiroborobo ity sehatra ity. Tamin'ny tapakandro hariva teo dia noresahana nandritra ny velakevitra na raha nadievitra ny momba ny vokatra tsy manara-penitra sy ny filaminana eny amin'ny arabe na ny contrefaçon et la sécurité routière. Misy sivy ny mpikambana ao amin'ny GECAM izay mandray anjara amin'ny hetsika raha 520 kosa ny mpandraharaha manokana momba ny fivarotana fiarakodia. Roa alina ireo mpitsidika andrasana mandritra ny hetsika. Marina moa fa misy ny tombola lehibe izay ahazoana fiara mandritra ny hetsika amin'ny alalan'ny fandefasana SMS amin'ny laharana Telma 034 34 007 77 amin'ny alahady 4 oktobra avy izao kosa ny fisarihana.